Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manona fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao. N'aiza misy anao dia tonoiko aminao izany fiadanana izany hanjakazaka ao aminao, amin'ny tokantranonao, amin'ny ankonanao, amin'izay rehetra ataonao. Tonga indray kosa ary ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny sakafom-panahy izany ny tenako moa no voatendry hitondra an'izany teny izany dia ampanetsetena no anekeko ho fitaovana hitondra anatanteraka izany iraka izany indray. Ary manasa anao sahady hoe manomano ny foamam-panahinao satria hiteny amintsika indray ny Tompo androany dia alohan'izany ary dia andeontsika hiarivavaka satria zava-panahy no resahana dia tsara foana apetraka foana eo anaty an'ny Tompo izany satria ozy ny tenin'ny Tompo hoe izay rehetra ataonareo ozy izy dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izany indrindra no hitondrantsika ambavaka izany tenin'Andriamanitra izany ka hiaraka hivavaka ary itsika hanonjika ny lohantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Ary iray masina tsara indrindra izay velona mandrakizay mitaotra any an-danitra rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mbola faly misaotra midera mankalaza sy manome voninahitsy ny anaranao Jesosy satria mbola nomenao indray izao fotoana izao ahafahako hitondra ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fanendrenao hitondrana an'izany teninao izany ary mpanomponao izay kely sy bitika Jesosy malala tsinitsinina eo anatrihanao no hitondra an'izany teninao izany dia mametraka feno am-pelantananao izay rehetra ho lazainy eto Jesosy Tompo ary mangataka famelan-keloka aminao Tompo amin'izay rehetra mety nataoko tsy araka ny sitraponao dia mamindrafo amiko ary mamindrako fo amin'izay rehetra mandre an'izao teny izao. Jesosy malala ngataka amin'ny fanahy masonao Jesosy izay nanendry hitondra ny teninao mba ny fanahinao mihitsy no ampiteny indray amin'ity androany ity ka tsy ho hita eto ny maha izahana Jesosy fa ianao ny teny aminay rehetra izay mandre an'izao teny izao. Dia ampiteneny indray ny lelako Jesosy toy ny lelan'ny nefa mahay ary sokafo ny masom-panahy tsirairay avy mba handray ny teninao ary tefeo ny fonay mba ho tany lonaka aniriny ny teny Jesosy ka tsy ho piheny fotsiny izahay ho anadino fa ho piheny mpankatoa Jesosy malala ka misaotra anao ny amin'ny teninao mandrakariva izay tsy mitsahatra miteny aminay ka mitenena indray Jesosy fa meno izay mpanomponao voninahitra ho anao reriany hatramin'izay ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia teny efa farehantsika isan'andro izany angambany isan'andro izany tsika mandeha an'izany teny izany nefa dia mahatsara antsika ny teny averina dia manasa anao ary hamaky ny tenin'Andriamanitra sokafantsika ny baibolintsika rehefa hitanao dia atao amin'ny efa eo akaikinao eo ny baibolinao dia sokafa ao amin'ny Efesiana 4:9 dia ny 10:10 ny raisintsika izay efa fantatsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Ny lohateny moa dia hoe ny adi-panahy kristianina sy ny fiadiana atolotra Andriamanitra azy dia ovakitsika ao amin'ny 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy izay mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe farany mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba azonareo mifatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny fanjakana izao famaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafatra ianareo mifaharary kasiky ny famarinana ny valahanareo ary mitafindraro ny fiarovan-dratra ary kiraro ny fahavonona mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary
fanampon'izany rehetra izany dia atao ny finoana ho ampinga izay azonareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefa n'ilay ratsy ary raiso ny fahamonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sambatry ny fanahy. Amen. Ia. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Dia mbola maka tenin'Andriamanitra indray tsika atao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaenina vaky toy izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako taminao. Amen. Ia. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia ny efa novakiana teo moa ny hoe ny lohahevitry ny teny hoe ny adi-panahy kristianina. Dia eto amin'izao fiainana izao ry havana dia tena hoe ady no tsy maintsy andehanantsika azahoantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha hiteny araka ny nofo amin'ny maha-olombelona dia eto an-tany dia misy ny atao hoe miaramila, misy ny pôlisy, misy ny zandarma. Izy ireny dia napetraka eo amin'ny firenena mba hiady ho an'ny firenena. Raha misy ny fahavalo dia izy ireny no efa manana fitaovam-piadiana izay natokana ho azy ireny manokana mihitsy izany ny fitaovam-piadiana. Ary rehefa miady izy dia manana fitaovam-piadiana hatsany an-tampon-dohany ka hatsany am-paladihany dia feno fiarovana satria raha ohatra ka tsy manana fiarovana izy dia mora foana ny andavon'ny fahavalo azy ary dia ho resy izy dia ho babo ny firenena izay misy azy. Satria rehefa resy ny miaramila izay miady ho an'ny firenena dia ho babo ny firenena dia maninona ho lasan'ny ireo mpambaba izy dia hanaovany izay tiany ataony rehetrarehetra. Dia tahaka an'izany koa zasanao miaramila ny Kristy. Ny atao hoe miaramila ny Kristy dia ireo izay rehetra nanjay an'i Jesosy ho tombo sy mpamondro ny fiainana efa nanaiky azy hanatanteraka ny sitrapony. Ary eto izy dia miteny mihitsy hoe ny adi-panahy kristianina izany hoe miaramila ny Kristy izany dia misy ady ao anatin'izany. Ary ao anatin'izany ady izany koa dia efa misy koa ny fitaovam-piadiana izay nomena ahafahana hiady amin'izany ady izany. Izany hoe ny kristianina rehetra izany dia manana ady avokoa niza izy ka milaza ny tenany hoe kristianina dia manana ady izy mandra-pialana eto an-tany mandra-piavan'i Jesosy Kristy eny ho lanitra dia napetraky ny tompo eto isika hiady. Ary izaho sy ianao mihitsy ny mila miady ny toerana izay efa nomenantsika, efa nomena maimai-poana ny toerana. Efa Jesosy ny efa maty hamonjy antsika ary efa niteny taminy mihitsy izy ny rafa mivavaka hoe izay misy aho izy nataony mantsy-andray no hisy any rehetra izay nomenao aho koa. Ary efa niteny mihitsy koa izy andeha hozy izy nataony dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary izay misy aho koa ny hisy anareo. Izany fitoeran'izany dia efa ao izany toeran'izany. Izany hoe rehefa lasy Jesosy dia efa ao amin'izao izany toeran'izany sao efa ao izany ankehitriny. Fa miandry asianao ilay toerana satria izy asianao mbola omena aina tanjaka fahasalamana eto ambonin'ny tany dia nomenantsika izany hery izany ahafahantsika miady manohatra. Satria raha ohatra hoe tsisy ny ady dia tsisy ny fandresena. Fa tsy maintsy miady aloha dia fantatra hoe mpandresy izany ao anatin'izany. Ary ny ady izay ataontsika dia ny ady eto amin'izao tontolo izao ity. Maro ny zavatra izay ahafafan'izao tontolo izao. Maro ny zavatra mila toerintsika kristianina. Ary eto ny tenin'Andriamanitra dia manome mihitsy izy ny fiadiana ahafahantsika mandresy an'izany. Tononony eo daholo ny fiarovan-doha, ny fiarovan-tsatsa, ny hosikinana, ny hatramin'ny tongotra ny korarona, ny finoana ho ampinga mamono zana-tsipika mirehatra ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny sabatsy ny fanahy. Izany hoe hatsany an-tampon-doha hatsany am-paladia izany dia misy fiarovana ho antsika kristianina. Raha misy anankiray banga amin'ireo, raha misy fiadiana anankiray tsy ampy amin'ireo fiarovana ireo dia tsarova fa tsy maintsy tenjeny ny fahavalo. Ary any amin'izay tsy ampy aminao no tendreny anao dia alavo anao. Ka isika izany dia mila mirakitra an'ireo fiadiana ireo tena hoe ho feno mba ahafahantsika mandresy. Tahaka an'ilay fanoarana izay nataoko tery amin'ny voalohany hoe rehefa tonga ny fahavalo ka hiady amin'ny miaramila izy dia any amin'izay tsisy fiarovana ihany no tendreny mba handavo azy. Ary ny tandrony dia ny ambabo ny firenena izay misy an'iny fahavalony iny. Ary ny fahavalo dia tsy ho tonga hanafosafo izany izy fa ho tonga izy amin'ny heriny izy
tonga izy amin'ny herisetra mahery vaika no entiny hiady amin'ny fahavalo, fa izy tsy tonga dia hoe tonga eo amin'ilay fiainana izy dia hanambitamby na hanangon-dango na hiteny malefaka, fa tena hoe ady no ataony eo, mitserona izy ary mierina tahaka ny lohana amin'ny fahavalontsika mitady izay harapany. Ka izao ny fotoana raha nadahy raha vavy, izao indrindra ny fotoana izay mila ampiasaina ireo fiadinareo araka izay nivakiako teo amin'ny Timoty faharoa teo 2:9 dia miteny mihitsy ny soratra masina hoe noho izany ozy izy dia mampatsiaro anao mba hamelomanao, velomy indray raha vavy, velomy indray raha nadahy, ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomena anao ireo fitaovam-piadiana rehetra ireo, ampiasao izany fa aiza ampatoritoriana fotsiny, aza atao ho arafesenina fotsiny eo, fa mila ampiasaina ireo, mila manohatra zasy ianao amin'izao andro faran'izao, satria ny devoly satana fahavalontsika dia romotsy izy satria fantany fa kely sisa ny androny. Alefany daholo ny zana-tsipika rehetra, ny fakapana maro samihafa reny mila toherintsika kristianina reny, tsy ho voatoatsitsika amin'ny herintsika na nitandratsika ny zavatra fakapana maro afafon'ny devoly any amin'izao tontolo izao reny. Fa mila ny herin'Andriamanitra zasy ianao, mila ny fiarovana efa nomena antsika maimaimpona izany, tafio avokoa izy ny fiadiana rehetra, tafio avokoa izy ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba hahazoana fahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, satria amin'izao fotoana izao dia misy koa moa izany ny fahavalo hoe mandangolango izy eo amin'ny ara-tontolo-panahy moa dia misy ny tena hoe fitaky ny demonia amin'ny fampianaran-diso maro samihafa, ka na dia ny olom-bo fity aza dia vao fitahan'izy ireny, amin'ireny izy no mandangolango. Fa amin'ny fahavalo izay eto amin'izao tontolo izao ity ny ao avelany izany, ny ivelan'ny ara-panahy, ny ao amin'ny ivelan'ny fiangonana ohatra, dia tena hoe amin'ny fitaovam-piadiana maro koa, amin'ny zana-tsipika maro no amelezan'ny kristiana mba ho varim-bariana. Eritserety fotsiny amin'izao hoe ataoko ohatra fotsiny akaiky amin'izao resaka hoe mondial izao. Maro anie ny kristiana variana amin'ny mondial io ary tena hoe tsy matory mihitsy amin'ny alina fa miandry mondial ianao, variana amin'io ianao, na mivavaka aza tsy vitanao intsony, tsy mifantoka intsony ianao amin'ilay fanompoana farozanao, variana amin'ny mondial. Izany rehetra izany dia zavatra fiadian'ny devoly hoentiny ambary variana ny zanak'Andriamanitra, mba tsy hatsarovan'ny olona intsony hoe ho avy Jesosy, hoe eny amin'ny raha olanitra indray ka mila miambina mandrakariva. Adison'ny olona ny tenin'Andriamanitra, variana amin'ny zava-poana izy. Izao adi-piainana misy eto amin'izao fiainana izao, miakatra andro aman'alina amin'ny vidim-piainana, fiadiana hoentin'ny satana ireny. Satria dia ny satana dia mila fantatsika tsara fa manao fomba rehetra izy mba hisian'ny krizy maneran-tany mihitsiny, mba hahafahany hijoro tanteraka amin'ilay fitondrana nyzao tontolo izao hoe fanjakana tokana, dia ataony miditra daholo ny krizy rehetra ary io fiainana io dia hiasarotra ka raha tsy ao anatintsika ilay fiadiana ahafahantsika mifahatra dia ho lavo isika. Anaiky mora foana ny lamina rehetra izay ataon'ny devoly satana, anaiky mora foana tsika amin'izay zavatra rehetra tiany satana atao amin'ny fiainantsika, fa tsika mila mampiasa an'ilay fanomezam-pahasoavana izay efa napetraka ao anatintsika, ampiasao io fa aza vela ho arafesenina na ho feno vovoka fotsiny eo. Mila miasa tsika raha nadahy raha vavy, aforeto ny lohalika, ampiasao ny tenin'Andriamanitra, tazomy ny finoana, aiza manaiky reberebeny izao zavatra maro samihafa izao, miambena mandrakariva, mivavah, fa tsy fantatsika ny andro izay hiavian'ny tompontsika eny amin'ny raha olanitra. Efa mbiam-baravarana ny tompo raha avany, tsy ho ela intsony, na mbola endrasana aman'arivo taona na amin'ny hoe na ho ela be izany, fa tsarovy foana hoe na dia hoe ny andro iainanao aza misy fotoana io, misy fetra io, ka mangataka mihitsy hoe mifoazy ianao izay matory rehetrarehetra, ampiasao ny fiadiana fa fotoana izao, ampiasaina an'io fanomezam-pahasoavana io, fotoana izao hiadiana ny ady tsara ny finoana, ahafahana mandresy ny fiainana mandrakizay, azomy tsara ny fiainana mandrakizay. Aroviny satsy-boninahitra ao, fa miankina amiko sy miankina aminao ny ahafahanao mandova ilay fiainana mandrakizay. Miankina amiko sy ny aminao na azahoanao an'ilay toerana izay efa namboarin'i Jesosy. Napetrana eto amin'izao tontolo izao tsika hiady fa tsy hatory, hiambina. Tsarovy tsara fa ny zanak'Israely fony izy mbola
talohany hoe hidirany amin'ny tany Kanana dia hitantsika fa niady izy, ary niadiny tsy hoe izy no niady tao anatin'izany fa Jehovah Andriamanitra mihitsy no nametraka no niady izay apetraka Andriamanitra amintsika. Ny fitaovam-piadiana ireo dia zava-panahy ireo. Ireo tsy hoe fitaovam-piadiana hita maso ireo fa zava-panahy apetraka Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao. Ary efa manana ny fitaovam-piadiana ara-panahy io daholo sika izay rehetra nandray an'i Jesosy nanaiky azy ho toy sy mpamondra ny fiainana. Fa misy ny olona rehefa hoe nandray an'i Jesosy ho toy sy mpamondra ny fiainana izy dia vita izay. Tsy mampiasa an'ilay zava-panahy. Nefa ilay izy efa automatique ao anatiko sy ao anatinao io. Kristy mivelona ao anatiko sy ao anatinao. Rehefa manaiky azy ianao, mino azy ianao, dia efa ao anatinao izany fanomezam-pahasoavana izany ry havana. Tsy vidim-boly io, tsy tediavina ahatsiaroa io, fa ao amin'i Jesosy zava-panahy, izy ilay fanahy izay ao anatintsika, ahafahantsika miady. Tsika tsy miady amin'ny nofo akory ka hoe andeha hitondra sambatra tsika dia hanapatapaka ny olona rehetra izay fahavalo eny andeha hiady amin'ny rivotra eny amin'ny habakabaka eny. Fa ny zava-panahy ara-panahy io, fanahy miady amin'ny fanahy. Ary ny fanahy mahery miady amin'ny fanahy osa. Fa itsika ozy ny tena Andriamanitra tsy omena fanahy osa fa fanahy mahery, fitiavana sy fahonoana tena. Ka mila mahono tena amin'ny zavatra rehetra zaho sy ianao. Indrindra amin'ity resaka internet ity, isaorana moa Jesosy Kristy Tompo hoe nomeny ny connexion ahafahako sy ahafahanao mifandray, ahafahako sy ahafahanao mitory, manambara ny fahatsaran'ny Tompo amin'ny rehetra, amin'ny tambazotra. Fa misy kosa ny zavatra izay ampiasain'ny devoly Satana hanangolena antsika zanak'Andriamanitra amin'ireny fitaovan-dreny, amin'ny internet ireny ohatra. Misy tena hoe mandany androny fotsiny eo amin'ny fijirena zavatra tsy mampandroso ny ara-panahy. Variany eo na amin'ny alina ary alohan'ny hivavaka dia mandray telefaonina kely aloha dia mijery kely zavatra eo amin'ny ohatra hoe amin'ny Facebook eo dia eo adiny iray eo avy amin'izay mivavaka 5 minutes 10 minutes ao anatin'izany azy nefa tsy mifantoka akory. Tena hoe mila miady tsika ry havana fa efa akaiky ny Tompo efa mbiam-baravarana izy ary ny fanomezam-pahasoavana izay efa nolazana tamintsika hoe io tsy mila hoe tediavina na hoe mbola hokarohana fa efa ao anatiko sy ao anatinao fa mila ampiasaina. Ny zavatra rehetra izay tsy ampiasaina dia lo ilay izy. Ohatra ianao hoe mividy voankazo izao ianao dia ataonao anaty frizidera iny dia tsy hohanina fa dia ao foana. Dia jereo amin'izay iny rehefa ela ao fa lasa lo azy ao iny dia tsy azo hohanina intsony. Ohatran'izany koa ny zavatra ao an-tokantrano fanaka. Misy fanaka ao an-tokantranonao tena hoe natokana ho ampiasaina ilay izy nefa tsy ampiasaina mihitsy fa dia ao na iny feno vovoka na iny ara-fiasenina. Rehefa ara-fiasenina iny sarotra ny manasana iny, mbola mila Clorox, mila eau de javel be ianao vao mahadio an'iny indray. Ny vovoka moa izy mila hoe mamafa zany ianao, mila fotoana mihitsy ianao mamafa anazy indray adio iverina adio. Ka itsika mila manadio isan'andro mba tsy hareraka hoe amin'ny andro iray vao tena hoe ho diovina daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa isan'andro dia mila diovina dia amin'izay mba hoe mora foana. Rehefa diovina isan'andro izy mantsy dia tsy maloto be izy fa fafana kely fotsiny izy dia efa madio. Fa raha izy andrasana ela be vao diovina, mandany fotoana indray iny. Mbola mila fotoana ela be indray ianao vao mahavita an'ilay zavatra iny. Fa tsika izany mila hoe mampiasa an'io fanomezam-pahasoavana io izay efa napetraka ao anatiko sy ao anatinao. Efa voatanisa tsara izy ato amin'ny fiasana toko 4:40 ka hatramin'ny 4:40 dia mila miadsika, mila rakofantsika ireo fiadian'ireo, mila ampiasaina zany. Izy moa efa ao anatintsika, efa mandrakitra antsika. Ka raha ohatra ianao ka hoe tsy mampiasa ny finoanao izao, ianao mihitsy mantsy mila mino amin'ny zavatra rehetra ahafahan'ny Tompo, ahafahana hoe mandresy zany ny ao anatin'ny sainao ao. Satria na io fomba fisainana io indray dia ao mihitsy ny Satana no miasa ao anatin'ny fisainantsika dia mampiasa ny fisainantsika izy mba tsy ino. Ka mila tsika mampiasa an'ireo fitaovam-piadiana rehetra ireo, ampiasaina ilay izy, mihetsika zany. Mila mihetsika ianao fa tsy mipetraka, mila mifoy ianao fa tsy matory. Dia izao ny fotoana, aiza matoritory intsony, aiza varimbariana intsony fa efa tena atombotra dia atombotra ny andron'ny Tompontsika. Ary tsika dia natao hoe zanaka, taranaka voafidy ary ny hiakatra dia olona mahatoky, olona voafidy mahatoky no olona ho ampiakarin'Andriamanitra zany. Izay rehetra naharesy ny ady tsarany,
na hoe maty ianao efa nandresy ny tsara ianao dia manana fanantenana fa efa miandry anao ilay toeranao. Raha mbola velona isika ka mahatsatsa n'ilay andro izay hevin'ny tompo any amin'ny raholanitra ka rehefa niady tsara isika nandresy tamin'ny zavatra rehetra dia hiova indray ny mpimaso dia ho hiakatra hiaraka amin'ny tompo hitsena azy eny amin'ny raholanitra. Ka mila foana isika vonona mandrakariva, miara-mila vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy miara-mila matoritory ka ho babo ny aminao rehetra, ho babo izay rehetra efa niraisinao tao amin'ny tompo fa tena hoe mila mandresy isika sady tsika tsy taranaka resy tsika fa mpandresy. Ny tompo andriamanitsika dia Jesosy Kristy dia efa nandresy ny fahafantarana sy ny fiainantsika izy dia toy izany koa zasy ianao efa nomenantsika efa na fandresena dia ho mpandresy itsika amin'ny zavatra rehetra fa mila miasa miaraka amin'ny fanamasina zasy ianao dia ho mpandresy tokoa. Voninahitra ho an'i Jesosy amin'ny fiadanana ho antsika rehetra dia aterina ho an'i Jesosy iray ihany izany voninahitra izany dia hisaotra azy tsika ny amin'ny teny mino fa nandray ianao tao anatin'izay ary izay tsy ampy dia mifanamasina ny amen banga rehetra amen. Aleloia, ry Jesosy Kristy tompo masina tsara indrindra, misaotra anao nahafahako nitondra an'izany teninao izany indray tamin'ity andro an'ity, nahafahako Jesosy nanatanteraka ny hafatrao ka omeo anay ary fenoy ao anatinay tompo ny hery ahafahanay anatanteraka n'izany teninao izany mba ho miara-mila vonona tokoa izahay amin'ny zavatra rehetra, ho feno fiarovana sy anatapin-dokatra ka tsy hisy atoritory izay Jesosy fa izay rehetra matory dia ho foazinao indray, izay rehetra varimbariana Jesosy dia avereny indray hitodika tanteraka ao aminao ary ho fantatray mandrakariva fa efa atombotra ny andronao ka tsy ho varimbariana izay ary ampiasa ny fitaovana izay efa nomenao anay dia mifanomezam-pahasoavana izany izay efa ao anatinay. Voninahitra ho anao irery ihany Jesosy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Haleloia, amen. Suani tenina